Faly miarabatsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana manokana izao amin'ity androany ity. Raisiko voninahitryandriamanitra ary raisiko fifaliana manokana ny manolotra ny fandarana ho atsika tsirairay avy amin'ity herinandro ity izay resantsika manokana ny atao hoe ny tena fahamarinana ary ny fahamarinana ankehitriny raketin'ny soratra masina. Lohateny faharoa izay iarahantsika midinika amin'izao andro faharoa izao dia nampitondraina ny teny hoe ny tena Super Hero. Ny tena Super Hero. Raha mijery ireny orona taratasy ireny tsika, eny orona tsara ny marimarina kokoa, dia tena zendana mihitsy raha mahita ireo tanjaka sy ny hery, ny fahefana sy ny fahaiza manao ananany irony antsoina hoe Super Hero irony. Ireny matetika dia ampiasaina mba hamonjena olona na hamonjena planeta iray mihitsy azy. Amin'ny ankapobeny dia saika ampiasaina ho amin'ny tsara izy ireny, mety hamonjena ireo olona mila famonjena mihitsy azy. Maro amin'ireo namantsika, na ny ankizy, na ny olon-dehibe, eny na dia ny tanora aza ny voasitony zany Super Hero izany. Anisan'izany ireo Batman, ny Superman, ny Spiderman, ny Black Panther sy maro samihafa. Noforoniny saina sy ny eritreritra fotsiny nefa ireny na izany azy. Fa tsy zavatra tena misy tokoa araka ny fijerintsika ny sarimetsika. Fa amin'ity androany ity dia tiako ny hanambara aminao ny tena Super Hero marina. Ireo tena izy marina tokoa. Tsara ihany ny ahafantarantsika azy. Izy io dia afaka mamonjy izay rehetra hovonjena ary manana fahefana afaka mamonjy ity planeta tany izay misy atsika ity. Ary afaka manome fiadanana ho an'izay mila fiadanana izy. Afaka manome ny fahasoavana ho an'izay mila fahasoavana izy. Ary ity planeta tany izay efa mikorotana misy amin'izao vaninandro misy atsika ity izao dia azony ataony mamaha izany. Ho an'ny fanahory dia afaka manome fitokisana ary afaka mampitraka indray izay rehetra mitanondrika izany Super Hero tsika izany. Mety hoy izy ianao angambany hoe izy ary zany Super Hero izany, mety efa fantatrao. Fa tiako ny manambara aminao fa Jesosy, ilay tena Super Hero tsika. Jesosy ilay tena manana fahefana sy ny hery rehetra, afaka hiatrika, afaka hamita zavatra rehetra izay ilayntsika famonjena. Koa voninahitra lehibe ny mandre ary fifaliana lehibe ny mahafantatra izany zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra izany. Andeha ho jerentsika kely vetivety ary zany Super Hero tsika izany dia Jesosy. Ao amin'ny tenin'ny soratra masina raha mijery ny Baiboly manontolo isika, dia boky iray farany ao amin'ny soratra masina ny bokin'ny Apokalipsy. Izy io no anisan'ny tena miresaka bebe kokoa, manambara misimisy kokoa mahakasika ny mombamomba ity Super Hero tsika ity dia Jesosy izany. Tamin'ny fiainana niainan'ireo mpianatra, ary iray amin'ireo mpianatra 12 mirahalahy no nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy. Jauna no anarany. Jauna dia anisan'ny lehilahy iray zandriny indrindra tao amin'ny mpianatra. Nanana ny toetra ny nampiavaka azy Jauna. Ary tsy vitany hoe nanana ny toetra nampiavaka ihany fa nanana anaram-bositra mihitsy aza hoe zanabaratra. Ary rehefa misy ny zavatra manahirana sy tsy mifanaraka amin'ny eritreritry Jauna, dia asehony izay mahazanabaratra azy zay. Toetra manokana hafa mihitsy zany ny toetra ny Jauna. Fa natsony Jesosy izy. Tsy mba nitaredretra, tsy nangatakandro, fa avy hatrany dia nanaiky ny antso izay natsony Kristy azy. Ny zavatra nafinaritra ry hava malala, ry tanora malala isany, niova ny fiainan'ny Jauna rehefa niona sy niaraka amin'ny Jesosy izy. Tsy vitany hoe novaina fotsiny toetra ny fahatramin'ny anaran'ny Jauna azy, dia natsona hoe zanaka malala. Mpianatra malala indrindra. Ry hava malala, mety mahana toetra manahirana ianao, mety mahana toetra taka ny Jauna ihany koa ianao, mety mahana fomampanao hafahafa ihany koa ianao, fa amin'ity androany ity dia te hiona aminao Jesosy, ary miantso anao manokana Jesosy. Ny fanandraman'ny Jauna no tiako mba ho fanandramanao manokana androany.
ny fomba fiainany jauna ny tiako fomba fiainana manokana androany niova ny fiainany jauna eny niova hatramin'ny anarany azy mety misy toetra mety misy foampanao misy fahazarana ao aminao ao tian'Andriamanitra ny anovany zany androany raha tianao iovy ianao de manao fanandramana de ny fanandramana miaraka amin'ilay Super Hero de Jesosy izany tsy araky ny fomba fijerintsika tanora hoe ity bokyny jauna apokalipsy ity de anisan'ny boky manahirana indrindra anisan'ny matahotra boky mampalaina mamaky azy satria nahoana voalohany be loatra le sary karazana sary ao anatiny ao anisan'izany ny fampiasana sarina biby ty maro samihafa sary teny maro samihafa ary tandindona ny tena ampiasaina ao anatin'ny boky ny apokalipsy ekena tokoa fa somary sarosarotra iraisana sarosarotra azo ary sarosarotra ny mahafantatra tokoa kanefa tiako ny mampafantatra amintsika androany fa diso zay fomba fijerintsika izany tsy sarotra araka ny fijerintsika tokoa ny boky ny apokalipsy fa boky mivelatra boky misokatra zay nambara ho amintsika tanora tsirairay avy nanoratra boky 5 ny apôstôly jauna dia anisan'izany ny filazantsarany jauna epistily 1:2-3 ary ny apokalipsy ary am'ireo filazantsara zay nisoratany jauna dia ny boky ny apokalipsy no manambara misimisy kokoa sy miresaka misimisy kokoa an Jesosy am'ty androany ity ary de tiako ny apafantatra anao fa boky mivelatra ny dikany hoe apokalipsy de fanalana sarona manala ny rakotra manala ny zavatra manakona rehetra ary rehefa miala izany tahaka ny hoe misy lamba anankiray fatorana amina tady de ohatrandreny le mitokana toerana na trano vaovao reny de sitomina lay tady kely de rehefa sitomina de miala le manaraka an'iny le lamba de miseho ny anarana sy mombamomba rehetrarehetra eny mety le sary tena sary tsaratarehan'lay trano mihitsy azy koa androany ny boky ny apokalipsy de mitona atsika ary manala ny sarona rehetrarehetra ka rehefa miala ny sarona de miseho Jesosy Kristy zany no aseho ary fototra ao amin'ny bokyny apokalipsy inona ary leo hery manokana ananan'ny Kristy lay Super Hero izay voalaza ao amin'ny apokalipsy voalohany misy karazany maromaro izy fa 3 am'ireo ihany no olazaiko amintsika ny voalohany amin'ny mampahary azy Jesosy no ny andohan'ny zavatra rehetra apokalipsy 3 dia ny andininy apokalipsy 3 ny andininy 4 zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny an'i Jesosy apokalipsy 3 ny andininy 4 amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohan'izao zavatra no arian'Andriamanitra izao Jesosy ilay ny ny atombohany zavatra rehetra izy no naharina ny zavatra rehetra am'Andriamanitra an' Jesosy zany de pahary izy ary izy no nahary sy namorona ary namboatra ny zavatra rehetra voalaza ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny Jaona 1 ny 1 hatramin'ny 3 de mazava amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na de iray azy mazava arak'izany ny tenin'Andriamanitra fa Kristy no pahary izy no mpamorona izy no naharina ny zavatra rehetra ka izao zavatra rehetrarehetra hitatsika izao tontolo rehetra izao dia no fironiny Jesosy izy no nanao azy ary tamin'ny alalany no nahafahana nametraka izany ny faharoa dia ny mahagaga an Jesosy zanak'ondry mahagaga zany ny anarana sy fahefana lehibe zay ananana mety gaga nga manjika hoe zany ve de hery zany ve de pouvoir
zanak'ondry am'izao fotoana izao raha mijery karazana kluba vavety reny tsika eo misehatra ara-panatanjahantena ohatra hoe eo amin'ny ringby na ohatra hoe ao amin'ny resaka basket na football moa malaza ankehitriny raha mijery isika de mahita fa mifidy karazana nanana biby reo olona rehetrarehetra izay mitarika azy reny de apetraka ao anatin'izany ho an'ny malagasy ho de baria karazana omby misy nireo karazana liona ao ny sasany dragon maro samy hafa zany mba azy eo fa tsy nisy mihitsy mba milaza hoe zanak'ondry ohatrany mieritreritra hoe zahany ve de mba andresy zany fa am'ty androany ity de ho jerentsika ny secret manokana n'zany hoe zanak'ondry izany fa izany no anarana no tafiny Kristy ary tiany indrindra hanonana azy ao amin'ny soratra masina izao no fanambarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika izany hoe zanak'ondry izany Apokalipsy 5 ny andininy 9 Apokalipsy 5 andininy 9 fakina aminahany Jesosy ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ny olona de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito sy maso fito de am'fanahy fiton'Andriamanitra ny irahana hakany amin'ny tany rehetra misy zavatra somaro manahirana kely ihany ny fomba fijery eto hoe zanak'ondry ve ary manana tandroka de tsy mba tandroka anakiroa fa miavaka mihitsy ny zanak'ondry tandroka fito ary maso fito izany no aseon Jesosy ina moa ny dikany tandroka amin'ny akapobeny dia raha miresaka hoe tandroka isika ao amin'ny faminaniny soratra masina de miresaka mahakasika ny fahefana ery voninahitra ary fisandratana raha tsorona zany ny resaka eto dia Kristy lay Super Hero dia manana tandroka fito izany hoe manana fahefana hery feno tonga lafatra izy atsona amin'ny teny vahiny hoe omnipotence ary manana maso fito ihany koa ny maso de entina hanehoana ny fahalalana ny fahefana fahendrena izany hoe manana fahalalana sy ny fahendrena feno ary fanalana tonga lafatra izany Super Hero tsika izany io lay atsona amin'ny teny vahiny hoe omniscience riava malala ry tanora malala izany no mampiavaka izany zanak'ondry izany ny fahefana rehetra feno azo ny ananany ary afaka amonjenanao mety misy zavatra manahirakina sy mangejy eo amin'ny fiainana angamba ianao mety misy zavatra somaro manahirana anao eo amin'ny zavatra rehetra zay tokony atao amin'ity androany ity manana an'ilay zanak'ondry feno ny fahefana sy ny hery ary ny voninahitra rehetra isika manana ny fisandratana afaka misitona anao tao anatin'ny lavaka ary afaka manome fahefana sy ny hery rehetra ahafahanao mivoatra eo amin'ny fiainana mety sahirana angamba ianao mety mba hisy jery ihany vea Kristy manana maso fito afaka mijery anao afaka mitazana ny olana rehetra ary afaka manome fahendrena afaka manome fiainana tonga lafatra ho anao Jesosy ary ny fahatelo dia manana fahefana sy hery amonjy ianao ilay Super Hero de tsy iza zany fa Jesosy izao no fanambaran'ny Apokalipsy toko 7 Apokalipsy toko 5 azafady ny andininy 7 sy ny andininy 10 Apokalipsy toko 5 andininy 7 sy ny 10 ianao no mendrika haka ny boky sy amantombo-kaseny fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotana ho an'Andriamanitra ny olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary rehefa nataonao ho fanjakana sy ho mpisorona ho an'Andriamanitsika ireny ary mpanjaka ambonin'ny tany izy ry ava malala ry tanora malala amin'ity androany ity de Kristy ilay Super Hero izy ny manana fahefana rehetra afaka mamonjy atsika afaka manavitra atsika afaka misitona atsika tamin'ny toerana rehetra zay mety zonany devoly atsika indray andro
dia misy tovolahy iray John Franco no anarany. John Franco dia nandalo fahasairana lehibe teo amin'ny fiainany. Fony fahazaza dia Kamboty izy. Nilozan'ireo ray aman-dreny. Voatery nody tany New York izy. Vokatry zany rehetra izany nefa namana maro samihafa tetsy an-daniny dia indrisy fa fotoana ny reto namana reto any amin'ny lalan-dratsy. Ary tamin'izany fotoana izany nampalahelo. Fa lasa niaina amin'ny fidoroana, finanana, fisotroana ireo zava-mahadomela izy. Inona nefa ny zavatra nitranga? Teo amin'ny 20 taonany dia nampalahelo fa nikatra ny tovolahy. Nahazo fafana vonjy maika ihany izy na izany aza nefa tany amin'ny 20 taonany. Na izany aza maro ny fahoriana sy ny fijaliana izay natrehany tao amin'ny fonja ary nitondra takaitra manokana ity tovolahy ity. Rehefa izany nitady vahaolana izy. Iza no anafaka? Aiza no ahitana vahaolana? Aiza no ahitana mpanafaka anala amin'izao zavatra rehetra mitranga izao? Raha teny an-dalana izy dia nahita orona taratasy iray. Niorongorona ary novelarina izany orona taratasy izany. Ary rehefa novelarina ilay orona taratasy dia nosokafany, nojereny hoe inona no tao anatiny. Fanasana. Ary izany fanasana izany no voarain'ity tovolahy ity. Tsy inona izany fanasana izany fa fanasana azy andeha hamonjy toerana famelabelarana sy fampianarana soratra masina. Nandeha tonga tany izy. Nandritra ny herinandro nanaraka izany izy. Ary ny tao anatin'izay herinandro izay kosa dia nikasika ny fiainany manokana an'i Jesosy. Ary nanapa-kevitra fa anatina an'i Jesosy izy. Hiala amin'ireo zava-manahirana azy rehetra. Hiala amin'ireo zavatra izay miazona azy ary tsy hitany intsony izay fomba rehetra fa mila mpamonjy izy ary nanatona an'i Jesosy izy. Niova ny fiainan'i John noho ny amin'ny fanarahany an'i Jesosy. Androany ry tanora malala izany. Mety misy zavatra mangeja ny fiainanao, miazona ny fiainanao. Jesosy te hanala an'izany. Jesosy te hanaisotra an'izany. Ry hava malala, meteza anatona an'i Jesosy. Fa afaka manala an'izany izy. Mety voageja ny fiainana maro samihafa ianao, voageja eo amin'ny fahazarana maro samihafa, tsy hitanao intsony izay fomba rehetra. Ry hava malala, mety efa raiky tapitraka tao aminao ny toetra izay tena tsy afahana manoatra, te hiala ianao, te hiova ianao, fa tsy afaka. Androany Jesosy dia te hanafaka anao, afaka miala ianao satria mahana ilay Super Hero itsika dia Jesosy izany. Afaka manova ny fiainanao Jesosy, afaka manitsy ny fiainanao manokana izy, tahaka ny fanandramany John. Azadino, fanahana toetra tena nampalahelo John. Azo heverina hoe tsy afaka maha-olombelona izany, tsy efa mifisahana fotsiny izany, fa rehefa nanatona an'i Jesosy izy, rehefa nandray an'i Jesosy izy, dia niova ny fiainan'i John. Lasa John izay malala indrindra, lasa mpianatra malala indrindra. Raha teo malala ny Jesosy ianao, meteza hiaraka aminy. Manolora ny tenanao an'i Jesosy, manara azy, fa rehefa manaraka an'i Jesosy ianao dia hiova ny fiainanao. Fanindriko ry tanora malala amin'ity androany ity, dia hanaraka an'i Jesosy tsika, ka hiova ny fiainantsika ary hiova ho malala an'i Jesosy isika rehetra. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra raina eo misaotra anao zahay. Fa noho ny teninao androany, dia manana anao zay Jesosy eo ilay Super Hero. Afaka hanavitra anay, manana fahefana hanavitra ity planeta tany ity, manana fahefana hanova ny fiainana tsirairay avy. Hovay ny fiainan'ny tanora Andriamanitra eo. Hovay ny fiainan'ny ray aman-dreny, ny ankizy. Hovay ny fiainan'izay rehetra miaino izao teninao izao. Ary mino sy manantena izahay. Fa handray anay ianao ka ho zanaka ao mahalalanao izahay. Naran'i Jesosy. Amen.